Ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto sy ny fikarakarana fety aman-danona kosa no andraisantsika vahiny araka amin'ity takariva ity. Ramatokely Rina serasera eo anivon'ny Tsarabe compagnie miarabanao tonga soa amin'ity takariva ity. Faly miravanao nzaka dia faly miravantsika rehetrarehetra ny tokantrano any. Araka nefa nampahafantarana azy tao anatin'ny andro maromaro, herinandro maromaro zay dia izy tokoa ny fety goavana izay karakarainy eo anivon'ny Tsarabe compagnie. Atao hoe efa andro sisa nisaina satria amin'ny zoma avy zao no natanterahana ilay fety. Aiza ho aiza ny fiomanana sy ny fanomanana an'izay fety izay. Ya, ao anatin'ny fanomanana tanteraka moa zany ny Tsarabe compagnie amin'izao fotoana izao dia efa mitafiomana tanteraka ihany koa nomezana fahafapoantsika rehetrarehetra ny olona koa moa amin'izany dia efa maro nanao réservation ary na ny resaka ambiance na ny resaka sakafo ny amin'io lanonana izay karakarain'ny Tsarabe compagnie zany nuit du célibat dia ho ataony fahatelopolon'ny volana novambra ho avy izao amin'ny manomboka amin'ny 9 ora dia efa miomana tanteraka izay fa dia miandry antsika rehetrarehetra zao. Raha iverena antsika kely mahakasika an'ilay hetsika manahoana ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny ao anatin'ity hetsika goavana ity. Eo amin'ny fandaharam-potoana dia na ny ao amin'ny Ambintsoa, espace n'Ambintsoa eo Talata maty moa zany no anaovana an'izay hetsika izay nuit du célibat dia na ny eo amin'ny resaka ambiance dia ny Ambintsoa orchestra no mandray an'izay lanonana izay moa zany hanafanany lanonana dia ny resaka sakafo indray kosa dia zareo avy ao amin'ny espace n'Ambintsoa ihany isy ny buffet à volonté ary io moa zany dia soirée anankiray izay tena hoe dîner dansant moa zany misy ny célibataire moa zany tena azo fahana tanteraka ao anatin'izay nefa tsy manakana ihany koa izay ny public rehetrarehetra na ny tanora na ny olo-dehibe amin'izao ihany koa dia efa misy ny izay hoe mitady satria mbola célibat amin'izao fotoana izao dia afinaritra tanteraka ary misy koa ny lalao maro isan-karazany izay azahoana loka maro be mihitsy avy amin'ireo mpanohana anay. Mahakasika ny tapakila satria inona fa tsy vitsy ny any tokantrano any amin'izao manontany hoe mety mbola misy ve zay ny tapakila ahafahana tonga hitotorepika ao anatin'ity fety ity. Manahoana ny mahakasika ny tapakila Rina? Ya, ny tapakila dia amin'izao aloha zany dia isan-karazany mihitsy ny olona izay manontany sy ho avy amin'io nuit du célibat io satria na ny mpitovy na ny olo-dehibe dia efa nanao an'izay famandrian'izay izay dia ao amin'ny super musique Analakely moa zany no ahafahantsika mbola manjifa ary mariana hatrany fa amin'ny larobia ho avy izao no larobia izao moa zany farany anaovana an'izay réservation izay mbola netanana antsika hatrany amin'izao satria efa akaiky dia akaiky ny lanonana dia afaka mamandrika toerana koa nefa tsika ao amin'ny laharan-tarobia 034 06 563 20 dia ny 033 20 680 00 dia ireo moa zany no afaka anaovantsika an'izay réservation izay ary raha misy amintsika ny sahirana makao amin'ny super musique Analakely dia afaka miantso andreo laharan-tarobia ireo dia afaka terinay any amin'ny misy atsika any izay tapakily izay. Inona fa dia mazava tsara izay fanazavana nitiny Rina zay amin'ny zoma afaka hita ao anatin'izay hetsika izay inona ny teny fanentanana ho an'ny mpijery izay ho avy mavitrika amin'ny andron'ny zoma io. Ya, izay indrindra dia tia-pamarana moa zany dia manentana antsika rehetrarehetra tsy ny mpitovy na ny olo-dehibe ihany fa io na célibataire ianao na efa miaraka amin'ny olona ianao en couple zany dia endrasana satria dia ahazo ny anjarany daholo tsika rehetrarehetra izay tonga amin'io lanonana io lanonana miavaka ary mbola tsy fahitantsika dia afinaritra be ary ny mpanentana ihany koa dia matiana tanteraka ao anatin'izay fa dia miandry antsika zany dia n'izao dia ataovana ny réservation fa mbola tsy taraiky amin'ny larobia izao ny faran'izay réservation zay dia ataontsika tsy adino mihitsy ny lanonana fa dia tena afinaritra be ny fiarahana dia ataovy arany réservation dia n'izao dia aza miandry elatsony. Araka izany fanentanana izany dia afotaka tokoa ny lanonana amin'io takarivan'ny zoma io dia ihany zany no mifanome fotoana ny mpitovy na ihany koa ireo efa ataontsika hoe ndroso amin'ny sehatra ny tokantrano. Isaorana feno ianao Rina nanaiky nasain'ny fampahalalam-baovao mateveta amin'ity takariva ity. Misaotra betsaka anareo nandray dia mandra-pio anandray dia amin'ny fahatelopolon'ny volana novambra manomboka amin'ny 9 ora ny fotoanantsika dia mandra-pio anary.